Tao anatin'ny fitokonana na ny sitina izay notanterahin'ny mpampianatra Pikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS sy ny mpandraraha eny anivon'ny Université Antananarivo ary ny mpianatra dia nisy ny fihoaram-pefo nataona andihana mpianatra sy nataony mpitandro filaminana. Nidina ny azo ny toeram-piantsonana teo amin'ny 119 ny andihana mpianatra ary nandoro kodiarana. Hita teny an-toerana ihany koa ny mpitandro filaminana ary nisy ny fitoraham-bato nataony ireto andihana mpianatra ireto. Tao anatin'izay nefa dia niditra tao amin'ny tokotany Université ny mpitandro filaminana. Mpianatra 4 no voasambotra. Nisy anefa ny fifampiresahana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpikambana avy amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra no ny fandikan-dalàna nataon'ny mpitandro filaminana izay nanao fandikan-dalàna niditra tao amin'ny Université. Taorian'ny fifampiresahana dia navototra ireo mpitandro filaminana ireo mpianatra miisa 4. Nanambara kosa ny filohan'ny syndicat CSS fa misy te andoto ny etsikizy ireo ka manakarama mpianatra anao fanakorontanana. Mitohy hatrany kosa nefa ny fitokonana izay ataon'izy ireo.